ahoana marina. Iza no tena manabotry vahoaka? Fomba fanao ny mpitondra sy ny manam-pahefana ankehitriny, ny manisika lalàna na fifanarahana hafahafa tiana ampiarina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa nandeha teto izany fanolorana volavolan-dalàna momba ny fanomezana zom-pirenena ho an'ny vahiny, indrindra fa nitera-tany karana izay niteraka resabe tsy nifankahitany, ka de iny somary nangina iny aloha. Voatsela ny raharaha fanisihana ny volavolan-dalàna momba ny fanomezana alalana ny fanalan-jaza noho ny antony ara-pitsaboana na ny ITG, interruption thérapeutique de la grossesse, izay niteraka fanoherana maro samihafa. Hatramin'ny fiangonana aza nijoro avokoa ny akamarony fa tsy mila lalàna izany zavatra efa nisy, ary ny fanomezana vahana azy amin'ny alalan'ny lalàna dia varavarana midanadana any amin'ny fikoloham-pahafatesana. Taoriny ny fanoherana maro samihafa iny dia nangina indray aloha iny resakiny. Vao herinandro indray ilay raharaha fikasana anome ny fitantanana ny valan-javaboary Tsimbazaza ho an'ny karana. Tsy tahotra tsy senatra amin'ny fikatsahana fifanarahana tolobotsitra na ny gré à gré, tsy mitsy antso, tsy tolobidy na appel d'offre. Iny karazany emitry iny indray aloha taoriny ny fanoherana sy ny grevin'ny mpiasa. Mahagaga fa mifanipaka ihany koa ny firesaky ny manam-pahefana satria ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony nilaza ny 24 ny volana novambra taoriny ny fampidiniana tamin'ny solotenan'ny mpiasa sy ny mpikaroka fa ny fanaiky ny fanafoanana ny fanomezana ny tantana ny parika Tsimbazaza ho an'ny vondrona orinasa aksianina izy ireo. Ny ministry ny fampianarana ambony nilaza ny 27 ny volana novambra fa mbola eo am-pandiniana ary mbola tsy nanome valiny ho an'ny aksianina izy ireo. Aniza zany no marina. Ity mantsy no fanazavana izay nataon'ireo mpiasa nanao ny fitakiana sy nanohitra ny fikasana anome tombony ho an'ny vahiny io. Tsara marihana fa izahay raha manao izao fihetsiketsehana izao dia voalohany indrindra tsy miteny tsy misy pirofo, ary ananana pirofo daholo ny zavatra tenenina. Izany fikasana izany dia tsy zavatra nitenenina fotsiny amin'izao akory fa nisy fivoriana efa indroa na intelo tany amin'ny ministera tany izay natrehan'ny talenay, izay natrehan'ireo chef de département, izay natrehan'ireo solotenan'ny mpiasa na délégué de personnel sy ny syndicat. Teo anatrehan'izany fivoriana izany no nanehoan'ireo solotenan'ny mpiasa ny tsy fankatoavana, ny fisisihana, ny anatanterahana, ny famindrana ny fitantanana raharaha, fitantanana arabola ary ny fitantanana maolona eto amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Baiko izay tonga teto tananay, teto ampelantananay avy any amin'ny ministera piay avy any ambony, baiko no azonay pour attribution izay andidinanay anatanteraka izany procédure amindrana ny fitantanana ny parika Tsimbazaza izany amin'ny fondation aksianina. Raha tena alalinina ireo fifanarahana tiana atao sy tolo-dalàna tiana petraka, to misy ifandraisany amin'ny vahiny sy fanomezana tombotsoa mivantana na ankolaka an'ireo hatrany. Matetika mamofopofona fivarotana tanin-drazana mivantana na ankolaka, fampidirana kolotsaina vahiny, indraindray to mifanohitra amin'ny soatoavina maha-malagasy. Tsy ny fifanarahana sy ny fiaraha-miasa na ny fametrahana lalana iray no ratsy, fa ny zavatra tsy mangarahara sy ny mety io ambadika avolenta. Io mangarahara io no tena olana amin'izao fitondrana izao. Aseho landy fa azy ireo i Madagasikara, ka izay tiany atao no atao eto, fa tsy mba misy fifampiarana amin'ny vahoaka akory. Na hatramin'ireo firenena any ivelany aza miaiky, fa tsy misy mangarahara eto amin'ny firenentsika. Isan'izany ilay fehi-kevitra izay navoaka ny vondrona Europeanina taoriny dinika ara-politika izay natao teto ny 27 ny volana novambra iny. Isan'ny takiany vondrona Europeanina io ny momba ny fandanim-bola izay nomena any Madagasikara ho any ady amin'ny valana retina. Raha nisy io mangarahara io, tsy nitaky izany intsony io fikambanana firenena Europeanina io. Mbola eo ny valana retina coronavirus,
ary mbola tsy afa-bela tanteraka isika. Miverina ny famoahana antotanisa ofisialy taoriny ny fanakanana mahavaivay izay natao tamin'ny fanjakana. Hoy mantsy ny filomarika Ravalomanana hoe ty Covid-19 ty vokatra tsy mifahavitan'ny vaksiny io satria fa tsy vita vaksina tsisy fanefitra izany. Le olona koa nefany matahotra izy manao azy ilaina fanazavana, ilaina famporisihana. Tsy maintsy atao vaksiny ny olona. Ary avy eo na inona ny tranga dia tsy maintsy arovana izy an'le barrière. Amintsika miresaka zao voalina ny resana azy aty amintsika niresaka tamin'izao tany amin'ny Johns Hopkins Université any Washington io dia nilaza zara hoe tamin'ny 10 novembre no nisy fanomezana isa farany taty amin'ny université ny Johns Hopkins any Washington 43 672 no total nefa maty ny Covid hatramin'ny omaly io dia nisy taremarika vaovao ve zany zay tsy nitenenina tamin'ny 10 firy reo tsika 19 sa 20 efa nisy 10 jours. Maninona raha atao mangarahary io zany mahatonga andrareo mpamatsy vola milaza hoe nataonareo aiza vola menanareo tamin'ny herintaona bala zao ilay. Maninona raha lazaina hoe zao ny zavatra misy aty aminay nirongatra indray le izy ina mamenatra an'izany dia mba ahafahan'ny olona mitandrina nirongatra le izy zao any Morondava efa misy koa any Automatsiatra fa manara-maso an'io tsika dia mangataka ny daholo ny iraisam-pirenena hoe mba harao maso hoe mpanohatra fa zareo mangataka ty aminay nefa tsy misy tamin'ny 10 novembre zany efa 10 andro nefa nirongatra rehetra izy. Dia eo amin'ny hôpitaly Gérard Robika le OMI sy ary amin'ny Agera efa miantso ny olona avy any hoe président loha zany izy ty fa vabetsaka dia afenina fotsiny zao le izy tsisy mangarahara. Dia aza hoe zany mangarahara miresaka vaksiny io firy amin'ireo vaksiny zay tonga nameny olona atsika nefa nitsondronony ary raha tara fampiasana azy dia périmé indray le izy. Firy vaksiny mena dia firy no ambony eo dia firy ny périmé tokony mangarahara tsara ohatry zany. Zay ny ataon'ireo dia afaka manampy anareo zay. Fity tena tsisy mihitsy tsy fantatra ny olona vita vaksiny, tsy fantatra ny ambony tavela ao, tsy fantatra ny efa périmé na rina fotsiny. Raha antany an'izany azy zao ao ministère ny fahasalamana mba azonao mena ve rangaty firy ny olona malagasy vita vaksiny, firy % malagasy no vita vaksiny. Maninona ny teny an'izany satria tsy maintsy atao izay zahana zay aporisihana ny olona vita vaksiny satria raha betsaka indray tsy vita vaksiny noho ny vita vaksiny dia miparitaka le izy. Fa na inona re olona atao tsisy afa-tsy fanaovana vaksiny io ihany dia noho izany famporisihana an'le olona marina fa marary voalohany ny any an-dafy ary reo fa atao an-tranomikizy mba mijery vaovao ihany nareo. Ahita amintsika moa tsy afaka mijery vaovao ihany nareo satria tsisy jiro mandeha. Raha va tonga ny amin'ny fito dia tapahana na tsisy jiro mandeha dia amin'ny 6 vao miverina mba tsy alalanareo vaovao. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Izay ilay fitondrana rajoelina tsy taitra sy tsy mikoropaka raha tsy efa misy ny olana tahaka ireo fomba fiasan'ny voatanisa teo aloha ireo. Rehefa mitabataba ny vahoaka dia miemotra. Izany dia midika fa fitondrana tsy matotra fa andrakandrana no itondrana firenena ary miandry vahoaka mitroatra vao mody miemotra. Raha mahakasika ny ady amin'ny valana retina io mantsy dia tsaroantsika tsara fa noho ny fisisihany te hamory olona tao amin'ny kianja be ny Mahamasina no nanafoanana ny amehana. Nolazainy fa hotokanana ny kianja ka kianja mbola tsy vita vola akory ity hotokanana amin'ny fomba ofisialy ity satria ny fihebolebona no tonga aloha. Amin'izao nahatratra 700 ny tranga vaovao ary miisa 3 ny olana moiny ainy tao anatin'ny 10 andro dia ny 10 sy ny 17 ny volana Novambra araky ny tatitra naraina fanentanana nataony ministry ny fahasalamam-bahoaka ny sabotsy 20 ny volana Novambra lasa teo. Ho an'ny 17 ny volana Novambra teo manokana nahatratra 570 ny tranga vaovao. Tany amin'ny faritra Vakinankaratra no nahitana betsaka indrindra izay mahatratra telo amin'ny 30 be izao. Nahitana tranga miisa 9 ihany koa tany Matsiatrambony ka ny 3 tranga vaovao ary ny 3 contact tracing ihany koa. Nahitana tranga vaovao iray teto Analamanga sy tany Anosy. Raha ravina
faritra miisa 5 amin'izao fotoana no mbola ahitana valanaretina coronavirus. Raha nitranga teto Madagasikara hatramin'izay, miisa 270 sy 4,400 nitranga hatramin'izay teto amintsika, ka ny 3,7 sy 300 sy 3,400 tamin'ireo hita tamin'ny alalan'ny fitiliana PCR, ary ny 7,7 sy 900 kosa tamin'ny alalan'ny scanner nandritra ny deuxième vague. Fitiliana miisa 7,7 sy 700 sy 7,000 sy 7 sy 2 hetsy no nahitana ireo tranga 2,70 sy 4,000 sy 400 ireo, izay manome tampahavoazana ankapobeny 5,000 faingo 4,20 isan-jato. Miisa 7,80 sy 700 kosa no efa lavo hatramin'izay, izany hoe 2 faingo 7,0 isan-jato, raha toka 2 sy 700 sy 2,000 sy 400 ny sitrany, izany hoe 7,70 faingo 2,0 isan-jato. Vola betsaka tsy toko tsy foroany no nomeny ireo firenena any ivelany any Madagasikara iadivana amin'izany. Navily ny fanjakana tany amin'ny Jirama izay Matilava sy ny kianja botanika eto Tsimbazaza ary ny tsaboana olona akaiky ny fitondrana ny ambony. Ny vahoaka malagasy no ny fanaritaka sy nanimba fiarahamonina tamin'ny tosika tsy ampy, fa natao sembolina fotsiny hoe miasa ho an'ny vahoaka i Rajoelina dia roboka tokoa. Efatra any am-piandohana mihitsy no tazana, fa tsy mirara izay olany vahoaka malagasy i Rajoelina. Profon'izany, ny fasahiny ny vidy fiara vita Amerikanina marka Cadillac izay V8 4 litatra, manana tanjaka 920 sy 400 CV, manodidina ny 100,000 euro na 400 tapitrisa ariary ny vidiny vaovao, izay tsy nasipana-vaozana. Afa mihitsy anefa ny mbola fikarakarana azy ireny mba tsy ho laitra bala, izay manodidina ny 500,000 euro ka hatramin'ny 1,500 euro raha ny angom-baovao izay natao, satria orinasa manokana mihitsy no miandraikitra azy io. Raha raisina ohatra dia mahatratra 4,4 miliara ariary ny vidiny fiara iray zany. Sokajiny gazety boky Forbes ho anisan'ireo fiara raitra sy lafo vidy indrindra eto ambonin'ny tany ny Cadillac. Aiza ny toeranao ry vahoaka malagasy manoloana izany? Ny rano tsy misy, ny jiro tsy misy, ny aretina manjaiky, ny asa tsy misy, ny fandriam-pahalemana tsy misy, ny mangarahara tsy misy. No ireo dia ty no zava-nisy raha nidina ifotony teny amin'ny petite vitesse ny filoha Marc Ravalomanana. Tena tsy laitra ny vahoaka tsony le vidim-bary, tena marina mba manontaniva kely angenao am'ireo. Tena le rehefa tonga ny fahavaratra rano hatrety dia tsisy miditra tsony ato, vao mitraotrao ny orana dia zay ny vita. Izany no santionany tamin'ny fitarainana ireo olona sendrazy. Ninonino nambaranao ry vahoaka malagasy dia manana fiara raitra maneran-tany aloha ny filoham-pirenenao, fa ianao vahoaka malagasy mba manahoana? Tsy nasiny ny rano dia notapahany ny jiro, dia mibabitrosa ny orinasa-panjakana, ny orinasa tokony mba hiasana nakatony, ny tsy fandriam-pahalemana jereny fotsiny, ny vidiny lavanilina miandrendrazaka tsy hivalana ny fiakaram-bidiny, ny lalam-pirenena, ny fampanantenana foana no omeny anao, ny mangarahara tsy omeny, fa azy samy irery no mijery ny fomba andaniana azy, ny fambolena fotom-pivelomanao tsy rarahiny, fa aleo ny manafatra vary satria afaka rotaona vao miakatra ny varovolenao ry malagasy, dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa ahoana mariny? Ahoana mariny?